toko fa 5 andin'ny efatra voalohany io no akatsika ny fampianarana toko hoe fampianarana mihitsy satria andro karimy moa zao a fotoana anankiray izay ianarantsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Romana toko 10 andin'ny efatra voalohany. Tsy verenantsika ho vakina intsony fa efa nazava tsara ny namakiny ny avantsika azo teo a ary misaotra an'Andriamanitra tsika fa verina amin'lohan'ny moa ny jiro. Io jiro moa zany ny olantsika hatramin'ny omaly dia mitsolopolopo ny jiro 85 volta ihany ny tonga ty quartier misy an'ny fiangonana ity dia omaly tontolo tsy maintsy vonoina ny jiro fa ny solaire ny nandeha zay nanao tany amin'ny hanontany natato dia nalefa solaire daholo hatry ny alina zany a dia io solaire io misy fetrany ihany io fa tsy hoe mahavita adiny 10 akory fa takizay izy dia hatry ny alina mbola nitsolopolopy a tamin'ny 12 alina vao niverina io jiro tena miverina tamin'ny laoniny moa zany tsy tena hoe miverina amin'ny laoniny fa latsaka kely izy tsy manazava problema fa milaza fotsiny zava-misy zany dia tsy maintsy vonoina mihitsy le solaire tsy nampiasaina mihitsy zany tamin'ity marain'ity a mba hiato kely izy fa tena manjary misofy le masinina rehefa be loatra ilay fampiasana azy. Io romanina toko 10 zany dia azo lazaina hoe mamaraparana ny pistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny romanina. Pistily tsy dia tena mora raisina loatra akory ny toko 10 na ny epistily ny romanina mihitsy kanefa ihany koa epistily tena manazava ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny famonjeny ary manazava ihany koa ny amin'ny antsoina hoe fiainana kristianina ny romanina. Ity ozy izy ny teolojianina antsoina hoe filazantsara ao amin'ny epistily ity zany no milaza manazava zavatra betsaka. Any anoloany dia manazava teolojia mavesa-danja be Paoly ary saika tato amin'ity romanina ity moa zany nangalan'ireo teolojianina ny teolojia azavaina na mikasika ny finoana zany indrindra fa aty amin'ny faraparan-kosa dia miresaka ny amin'ny antsoina hoe fitondran-tena kristianina izy fitondran-tena kristianina aty amin'ny faraparan'ny epistily aty miresaka ny amin'ny hoe ahoana zany fitondran-tena kristianina zany dia anankiray amin'izay resahana ato amin'ny toko 10 ny antsoina hoe fahaiza-miaina amin'ny finoana fahaiza-miaina amin'ny finoana. Io fahaiza-miaina amin'ny finoana io raha ndeha tsika somary solomaso mainty kely ny resaka hoe savoir vivre no resahana zany dia misy koa savoir vivre dans la foi ao anatin'ny finoana fa ty savoir vivre ity zany anisan'ny zavatra lesoka amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao tsy tena mahay miaina ary tsy hoe vitany hoe tsy mahay miaina fa mandratra ny hafa ihany koa manimba ny hafa manimba ny fiarahamonina be dia be ny zavatra ataon'ny olona ohatra fotsiny zao resahako ireny savoir vivre ny ireny rehefa miresaka amin'ny gazety ianao na miresaka amin'ny écran ianao raha tsy hoe misy problema hafa angambany dia tsy hoe sady manao kaskety manao solomaso mainty zany tsy fanao mihitsy zany. Zay moa taloha dia mba nanisany nofanina tamin'ny resaka communication io manao communication na olon-tsotra azy ianao miresaka amin'ny olona dia solomaso fotsiny nanaovana na tsy misy solomaso raha tsy hoe tsy mahita angamba amin'ny maso dia zay angamba ny hoe jambana sahala amin'izany dia tsy dia tena fanao reny zavatra reny sahala amin'izany koa hoe miresaka amin'ny olona ianao miresaka amin'ny gazety ianao dia sady mangaro paosy zany ohatra zao zara hitantsika foana zany isan'andro isan'andro hitantsika zany ary koatra ny zavatra hafa moa zay tsy resahana intsony eny am-pisakafoanana dia eny ambonin'ny latabatra ny kio zany zavatra tsy fanao etseritsetra be dia be ny zavatra manahirana amin'izao fotoana izao dia misy andray moa ny sasany mandeha moto izy dia mihinan-javatra dia atsipiny eny amin'ny arabe ny dia voaingana kely zao zay nahitan'izany katikata raha tsara tare eo alohanao mihinana akondro kay ry zareo dia atsipiny eny amin'ny arabe ny akondro ny hodina akondro zany le hoe tsy fahaiza-miaina zany be dia be ny zavatra atao hoe fahaiza-miaina fa etonay zany resaka ny amin'ny antsony hoe ahoana ny fahaiza-miaina amin'ny finoana ilaina zany ny fahaiza-miaina amin'ny finoana ary resaka etika zany fa miresaka etika zany na fitondran-tena kristianina zany dia tena ilaina zany ilaina ny fiarahamonina
araka ny tenin'ny Jesosy moa rehefa nivavaka Jesosy dia hoe tsy ny hanala azy mivavaka izy dia hoe arovo reto ary tsy ny hanala azy eto amin'izao tontolo izao fa niaro azy amin'ny ratsy. Tsy miala eto amin'izao tontolo izao tsika fa miala amin'ny ratsy. Inony ireo fahaiza-miaina? Efatra, tsy voatery telo moa ny fizarana amin'ny toroteny fa efatra reto resahan'ny andininy efatra voalohany amin'ny romanina reto. Ny anankiray amin'ireny dia ny mahaiza mitondra ny malemy. Fahaizana mitondra ny malemy vao niresahan'ny zanako teo zany tamin'ny fotoana natokana ho an'ny tanora sy ny ankizy. Zay ny tena filazana an'io fa tsy hoe 10 minitra akory na 10 minitra tsy akory lady. Ray zay. Faharoa, tadiavo izay mahasoa ny namana. Tadiavo izay hahasoa ny namana. Izany ny fahaiza-miaina, mitady izay hahasoa ny namana. Ahoana ny hahasoa ny namana? Na dia ho faty-anjoko aza ny tena. Fahatelo, ampiaro ny ohatra nomeny Kristy. Ampiaro ny ohatra nomeny Kristy. Ary farany, ianaro sy iaino ny soratra masina. Ianaro sy iaino ny soratra masina. Andao veritsika kely hatrany amin'ny voalohany ary aloha. Ahoana ny fahaiza-miaina amin'ny finoana? Mahaiza mitondra ny malemy. Aloha alefatsika faharoa. Tadiavo izay mahasoa ny namana. Fahatelo. Faefatra. Atao verina kely indray mandeha indray aloha. Verina kely indray mandeha. Fahaiza-miaina amin'ny finoana. Mahaiza mitondra ny malemy. Tadiavo izay mahasoa ny namana. Ampiaro ny ohatra nomeny Kristy. Ianaro sy iaino ny soratra masina. Akombontsika kely le écran. Dia antsika mamerina azy kely. Voalohany. Faharoa. Fahatelo. Faefatra. Tsy vavita ve ny toroteny? Nadadidinareo zay. Zava-dehibe ho mila mahay miaintsika. Anisan'ny fahaiza-miaina voalohany ampianaran'ity soratra masina ity dia ny hoe mahaiza mitondra ny malemy. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hafaly ny tenantsika ihany. Atao hoe matanjaka moa izany hoe matanjaka ara-pinoana. Matanjaka ara-pinoana. Miaina ny fahafahana maha-kristianina azy. Raha tiatsika ny hazava tsara io dia rehefa tonga any an-trano nareo dia mila mamaky ny toko 710 fa io ny tena manazava azy. Olona matanjaka ara-pinoana ny resahana eto. Ny teny ampiasainy moa dia dynamé, dynamé. Hoe dynamos. Matanjaka sahala amin'ny dynamite. Olona mirehitra amin'ny finoana. Olona afaka mampiasa sy miaina izany finoana izany. Izany atao hoe matanjaka ny matanjaka izany. Dia ndeha makely ny toko 710 tsika. Andininy fahatelo sy ny 10. Ao amin'ny andininy fahatelo, toko 710 eo akaikely eo any. Amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ny mihinana tsy hanamavy ny tsy mihinana. Ary eo kosa ny tsy mihinana tsy tsara ny mihinana. Andininy 10. Toko 710 Romanina toko 710 andininy 10. Fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny fihinananao dia tsy manaraka ny fitiavany intsony ianao. Aza ny fihinananao no hanambanao azy fa efa maty Kristy hamonjy azy. Olona mahay miaina tahaka izany zany. Tsy manao izay mampalahelo mbola resantsika moa zany avy eo. Olona miaina tsara ny finoana, fatany tsara ilay lazain'ny soratra masina amin'ny andininy 10 sy 9 na toko 710. Okey, andininy 10 sy 9 indray. Anaran'i Jesosy. Inona lazain'ny soratra masina amin'ny Romanina toko 710 andininy 10 sy 9. Ny anankiray manao ny andro anankiray mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy atoko tsara amin'ny sainy avy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tompo, ary mihinana dia mihinana ho an'ny tompo, satria misaotra an'Andriamanitra izy, ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo, satria misaotra an'Andriamanitra koa izy. Dia eto izany ilay hoe matanjaka, ny anankiray manao ny andro anankiray mihoatra noho ny andro hafa. Io zany ny atao hoe malemy io. Malemy finoana ny olona izay mieritreritra fa ity ady hevitra be moa zany sabata, sabotsy, lahady, zany ny olona malemy finoana zany. Sabotsy rehefa tokony hivavaka rehefa zoma, tokony hivavaka rehefa zao sy ny rehetra. Fa ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy dia
zany ny olona manana finoana zany olona matanjam-pinoana tsy miresaka hoe andro tsy ny andro akory no tompona tsy hoe sakafo no hoanina na tsy hoanina tsy zany ny mahavonjy na tsy mahavonjy fa mahalala tsara fa nataon'Andriamanitra hoaniny reny ary dia raisina amin'ny fisaorana dia ahoana amin'izay ny miditra amin'izay le hoe mitondra ny fahalemeny malemy ahoana le mitondra ny fahalemeny malemy raha ny anina no ampalahelo ny rahalanao raha ny fihinananao hanina no mampalahelo ny rahalanao dia zay ny teny Paoly hoe raha ny henao izy ny mampalahelo ny rahalahako dia tsy hinan-kena mandrakizay aho zany atao hoe mahay mitondra ny fahalemeny malemy anie misy olona mieritreritra hoe za tsy maninona raha mihinana an'izao azy zany nataoko ohatra feno le izy ohatra tak'izany satria manam-pinoana izy raisina amin'ny fisaorana izay nomen'Andriamanitra fa misy eo anankiray manao hoe ary nahoana ary ranony ity mihinana an'ity ahoana ary ranony ity mihinana an'izao ohatra izao raha isika fotsiny teo amin'ny tantara zany ny fiainan-davanandro misy voalaza ny soratra masina ihany tokoa hoe any amin'ny asan'ny apôstôly ihany rehefa nifampidinika ny apôstôly dia hoe lofadina ny ra fady ra dia kristianina kehitriny izay mahalala tsara ny soratra masina fa tsy hoe ny fihinanana ra na tsy fihinanana zany no mahavonjy dia mihinana dia misy olona miteny hoe ary nahoana nareo mihinana ra nefa kristianina dia ny atao hoe mahay mitondra ny fahalemeny malemy dia tsy mihinana an'izany ianao satria so manafitohana ny rahalahinao zany zany kely izy fandeferana zany io fandeferana io fahaizana mitondra ny hafa zany natao hoe mibata na mitondra ny fahalemeny ny malemy tsy ny mitsara na mamasoka ny hafa le mitsara masina ndray zay le olana amintsika zay rehefa mizara ay ry anina mbola manao an'izao kay ay dia mila mitandrina ntsika indrindra fa ny olona matanjaka tsy ny olona osa amin'ny finoana akory no manahirana fa tsika matanjaka indray tsika zay efa mahalala tsara hoe Jesosy Kristy mpamonjy lana sy fahamarinana ny fiainana kanefa misy zavatra sasany izay ataontsika mety manafitohana ny hafa dia zay tana amin'izany nge ny tany amin'ny fiangonana anankiray zao misy tak'izany misy voataiza tamin'ny resam-pifoazana moa ny fiangonana tena voataiza tamin'ny resam-pifoazana ny fiangonana anankiray io dia ao amin'ny fiangonana io zany tsy azo atao mihitsy na misy mary azy tsy azo atao mihitsy mandihy taka ny ataonareo reo za moa tsy mahay mandihy fa nareo mahay dia mandihy dia pastera nampidirina tao pastera mahay mandihy ary mandihy be dia rehefa tonga tao izy dia tsy mandihy mihitsy dia fananontany ary pastera tsy manana mihitsy nefa ianao sala mahay be so manafitohana ny hafa mangina satria manafitohana ny hafa zany atao hoe mahay mitondra ny fahalemeny malemy zany ingio hoe na teny amintsika fa raha misoratra masina ngena ny divay azy ohatra hoe ny divay dia sakafo fihinan-jiosy io tsy marina mihitsy aloha ny fampianarana teolojika ny fiangonana sasany na ny teolojiana sasany mpitandrina sasany hoe Jesosy Kristy tsy nisotro divay sotro divay izy Jesosy Kristy dia tsy nisotro divay misy alikaola ny divay antsoina hoe tsara teo amin'ny jiosy dia divay fermenté ary tena ao amin'ilay ao ampatsany tsara azo izy ny olona sangy misy olona tsy mahazaka an'izany mahita olona misotro divay mety misy mpiandry anankiray mandray misotro divay mampisakafoanana tsy zaka an'izany dia ahoana zany fitondrana amin'ny malemy amin'izany hoe zay raha nga misotro fa nareo aza misotro zany vele izy ahoana le pratika zany tsy misotro ianao raha ny divay manafitohana ny rahalahako aleoko misotro ranom-boaloboka da ranonampango tsy zay le fandehany zay zany natao hoe mahay mitondra ny fahalemeny malemy ary zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana revana malala ny fampianarana mantsy samy manana ny hahavo takany olona samy manana ny hahavo niveau takany olona ary eo amin'izay niveau ny olona zay samy manana ny fomba fandraisany azy dia ny olona efa mahatakatra tsara zany ny amin'ny famonjena fa Jesosy Kristy ny mpamonjy tsy ny asa ataon'ny olona ny mahavonjy fa fahasoavana ny namonjena antsika dia mitoetra tsara olona mahatoky tsara olon-dehibe raha zay moa ny fitengy foana tamin'ny fotoana nitondra solodam-paritany efa amapolopolo taonany hoe rehefa misy
moa zany za pastera fa za miteny an'izany rehefa misy zavatra tena hoe mikorotana ao anaty fiangonana na hoe miady aman'olona misy ady anytranga ao a dia ianao raha ohatra ianao ka mpiandry dia ianao mpiandry ny diso raha ianao mpitandrina dia ianao mpitandrina zany ny diso raha ohatra ka ianao koa mitovy amin'ilay olona koa miady daholo mitovy amin'ny olona ihany vazavaza mitovy amin'ny olona koa manaratsy mitovy amin'ny olona koa satria ianao mpanompon'Andriamanitra ianao ny olon-dehibe ianao ny olona matotra amin'ny finoana ao amin'ny fiangonana dia zany nge izy ty ao amin'ny fianakaviana koa zany taka izany tsy mifamasoka fa dia mamasoka zay mantsy mahatonga antsika hoe fampianarana moa tiadoko ty fa tsy dia tena toroteny loatra ilay izy ndraindray na eo amin'ny lafiny hoe ny fiainam-pianakaviana azy misy fianakaviana mbola mamadika be mamadika le mamadi-drazana zany resako zany a dia mamadika be fianakaviana tena mbola miaina ny zany mihitsy a dia miaina ny fomba malagasy samihafa sy ny rehetra dia indraindray ny tena olana amintsika tsika tonga avy dia mitsara dia tsy dia tena fiteny tsony ozy izy ny mpitsabo moa ty resako ty fa teneniko ihany moa zany hoe misy fiteny malagasy moa manao hoe boka mialopoza zany hoe mangarona zany ka vomaika manosika azy hiverina tak'izany le indraindray le zavatra mahazo antsika tsika satria lasa mpitsary tsika na ny fomba fanamarinantsika ny tenantsika azy eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny fiangonana eo anatrehan'ny fianakaviana hoe zay mivavaka zay tsy manao an'izany fa nareo devoly fa manao an'io dia miemotra ny olona zany kely izy izy mantsy aprosy ihany zany ty zavatra anankiray ty hoe mahaiza mitondra ny fahalemen'ny malemy tsy mpitsaritsika fa manana fandeferana sy fangorahana azy manoloana ny fahalemen'ny finoan'ny olona tsy mpitsaritsika ary fotoana zao a ny karemy moa zany dia hoe ny faha-efapolo andro na efapolo andro ny dikany fotoana fitokanana fandinihan-tena asa variana mandinika ny hafa fa mbadinio koa ny tenantsika zay voalohany faharoa moa zany faharoa indray tadiavy zay mahasoa ny hafa na ny namana hoana ny voalazan'ny soratra masina aoko sika rehetra samy hitady zay ahafaly ny namantsika amin'izay ahasoa sy hampandroso azy dia teny hoe mampandroso ihany no resahako ny zava-dehibe zany dia hoe ahoana ny hampandrosoana ny hafa amin'ny finoana zany no etikatsika zany ny fitondran-tena kristianina mba nytanytena zany ianao isaky ny misy zavatra mitranga hoe zao fietsika ataoko zao ve mety mampandroso ny olona mampandroso azy amin'ny finoana so manafitohana azy so zavatra ataoko zao ve mety mampihemitra azy mampandroso azy zany efa miresaka hoe mampandroso anao a dia ny teny hoe kodomos moa zany oikodomos dome moa zany tena marina oikodome no ampiasain'ny teny grika kodome zavatra anankiroa zany io hoe kodome ny oikosy dia trano fa ny hoe dome dia hoe manorina construire ka ny atao hoe mampandroso dia hoe manorina trano mampiorina ny namanao amin'ny finoana zany no anjara asan'ny fiangonana fa miresaka hoe fitoriana filazantsara tsika dia zavatra anankiroa mazava tsara no ataon'ny fiangonana voalohany a ny mitoro ny filazantsara manao le antsoina hoe evangelisation zay a faharoa inona le faharoa manao an'le antsoina hoe édification fanorenana fampiorenana fandalinana ny finoana zany no ataon'ny fiangonana zany ary asan'ny fiangonana zany rehefa asan'ny fiangonana zany dia asan'ny kristianina tsirairay zany kristianina tsirairay zany ila ataon'ny soratra masina hoe manome vava fahavalo tsika indraindray manao zavatra eny mason'olona tsy kristianina mason'olona mbola automna misy fiteniny malagasy moa hoe mitaribilina ahoana le fiteny an'izay taribilina eo mason'ny omby teniteny foana eny mason'ny olona tsy kristianina akory tsy hoe mahazo miteniteny foana akory a dia ozy izy ny olona reny ve le olona makany am-piangonana alohanay tana aminay ihany izy moa efa tsy dia hoany raha teo dia zany zany le izy hoe ny manorina trano manorina fitezana manorina finoana ka ny zavatra ataon'ny fiangonana na itsika kristianina dia manondro an' Jesosy Kristy avokoa eny foana moa ny fahalemena fa manondro an' Jesosy Kristy tsika mampianatra ny olona tsika manoriny tsika fa tsy mandrodana indray izay kely ananan'ny olona zany nge ny asantsika
zany no etika kristianina, zany no fitondratena mahakristianina antsika, manao zay ananganana ny rava fa tsy hoe mandrodana akory zay fa nanany olona. Misy moa ny olona efa te rodana raha teo fa ianao zany dia miezaka tak'izay. Zany zay ataontsika ny Tomasina io zao ataon'ny olona ny Tomasina mandeha manangana ny trano rava, tetezana rava, zavatra tak'izany. Fa tak'izany koa ny finoana, adiditsika zany ary adiditsika zany, mampiorina ny finoana izany. Zay ny faharoa, mitady zay ahasoany namana zany, mampiorina ny finoana zany. Fahatelo, ahoana? Ampiaro ny ohatra nomeny Kristy. Ataontsika maki ny andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Kristy aza, aloha vakina tsara tsy zaharerina salan'ny kristianina tom-piangonana. Ao, andininy fahatelo, tsy nitady zay hahafaly ny tenany, fa arak'izay voasoratra hoe ny latsa zay nataony zay natatsanao dia niatra tamiko. Ny latsa zay nataony zay natatsanao dia niatra tamiko. Hoe niatra tamiko moa zany ny dikany salan'ny hoe ny anjera, ny anjera taminy. Teny hoe pipto zay ao amin'ny teny grika izy io, mianjera taminy zany. Ary nozakainy, fa mianjera aminao zany dia nozakainao, zakanao zany. Inona no ohatra omeny Kristy zany? Eo amin'ny fitoriana ny filazantsara zany, amin'ny fanarenana ny toe-tsaina, ny toe-ponon'ny olona, dia misy zavatra zakaina ao anatin'izany. Misy zavatra zakaina ao anatin'izany. Misy zavatra, misy vesatra eo amin'ny tenanao, vesatra eo amin'ny sainao sy ny fanahinao. Tsy te resaka kely momba ny asam-pitandrina fa te resaka tsy manina ho resahako any. Zany hoe ny olana amin'ny asam-pitandrina. Ary jerena foana amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny fanomanana mpitandrina. Fa misy ny antsoina hoe charge émotionnel tiasy ty. Charge émotionnel ty. Dia tsy gaga ianao any amin'ny faran'ny fiainana any mpitandrina maro, sady marary vavoniny, marary fo, marary aty, marary an'izao rehetra zao, marary daholo ny rehetra. Satria misy charge émotionnel be ty asy ty. Raha ohatra ka ianao any amin'ny fianakavianao any misy olona mikorotandrotana na sahala amin'izany miady, tsy problemanao zany indray izy ny te-ady any, izy mivadika io ny te-ady any. Fa raha ty amin'ny fiangonana misy zavatra tak'izany, aty aminao zany. Tsy hoe noho izy asanao, fa zany no andraikitrao, zany no niantson'Andriamanitra anao. Dia ny kristianina mahatsiaro tena rehetra koa zany dia vonina hizaka, vonina hijaly, vonina hiaritra noho ny fitoriana ny filazantsara. Dia mieritreritra ny fitoriana filazantsara ataontsika ireny tsy ataontsika salema rery akory. Fa ny fiangonana dia mandeha manao tafika masina. Dia gaga mihitsy zany isy fiangonana anankiray manao tafika masina, godoro be dia be eo ambonin'ny tafo. Ahoana ary zany karoty? Dia hoe mitondra kodoro zay pastera, fa ny fiangonana anankiray zany io resaka tena amin'ilay pastera nisy. Mitondra kodoro zay fa mafy be ny tsia any. Ka izy zany fa dia hitory filazantsara ve dia hoe ny problema antsika zany dia sao mitady confort ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny jaune moa zany rehefa nitory ny filazantsara izy hoe beba ianareo fa efa kaiky mifanjaka ny lanitra. Dia inona ozy izy nataony? Inona ny zavatra niainan'ilay rangahy? Tantely rembo ozy izy no sy valala ny fihinany. Dia inona koa dia hoditra ozy izy no nitafiny. Zany hoe zavatra tena faran'izay ambany zany no nataony. Tsika rehefa mandeha mitandreny dia aizany rano, aizany laoka, aizany zao, mila mihinan-kena isan'andro. Ilay tory filazantsara. Zany ilay izy zany. Ka zany ny fiaretana. Ny fitoriana ny filazantsara misy fiaretana. Zany hoe mahatonga miaratsiny amin'ity zanako teo fa dia mitantara ny any amin'ny toeram-panomanana indray. Misy pastera indray voavoaka any amin'ny toeram-panomanana dia zay tsy makany ambanivohitra. Na hoe makany ambanivohitra dia efa miady manao intervention gauche droite, zay tsy makany fa lomba ao zao. Dia nanao fitsipika mihitsy ny FJKM hoe 5 taona tsy maintsy any ambanivohitra. 5 taona tsy maintsy any ambanivohitra. Tsy maintsy. Dia ilay ambanivohitra koa moa samy manana ny ambanivohitra fa ny sasany ambanivohitra misy jiro hovidiana. Zay zany ilay izy. Misy fiaretana ao amin'ny fitoriana ny filazantsara tompo. Misy fiaretana io. Jesosy tompontsika dia ozy hoe tsy manana izay nametrahany lohany. Tsy manana izay metrahany lohany akory. Fa ny teny olona hoe anaraka anao koa zay, izaho tsy manana akory izay metrahany lohako. Anaraka amin'izany ve nareo? Zany no izy tompoko.
Zany no etika nyity fitoriana filazantsara ty tsy voatery lamina akory, tsy voatery hiadana akory, tsy hoe voatery tsy misy mpanentsika akory, tsy voatery ho atsarain'ny olona foana akory, tsy voatery anana confort akory eo amin'ny fiainana fitoriana filazantsara, fa be dia be ny zavatra mitsanga anaty fitoriana filazantsara any. Amin'ny lalana rehetra alehanao fantataraiky foana teto amin'ny fiangonana moa zany hoe fa iny mbola evangelista izay mandeha 100 kilometра latsaka kely nandehana tongotra miala ny parafaravolany amin'ilay tsony hoe to ambody rano zay ka ty rano mainty aty 100 kilometра latsaka kely nandehana tongotra ny ray andro tapany aloha ny 80 kilometра eo vita 10 kilometra 50 kilometra eo dia avy eo indray manao indray ny rapitso dia avy be ny orana dia ay zay vao nandeha tamin'ny tantaraiteto any zay fa rehefa mandeha amin'ny alina ka ianao ka mitatao io hoe sahala amin'ny hoe ambony kelinao eo io rahoana maintimainty be io sahala hoe ambony kelinao io anaty ala mandeha amin'ny mipoka ny varatra poka eo alohanao ao dia mirehitra io azo alohanao zany no izy dia tantaraka zany ny ankizy tanora moa zany na ny zanaka zay tsy hanao an'izany pasteranareo zany ay ve zany ny zavatra ny ainanareo zany tompoko zany fitoriana filazantsara ary fianarana azo avy amin'ny Kristy zany. Rehefa mijery ny Romanina toko 5 tsika zao tsika jerikely Romanina toko 5 alohan'ny hidirantsika amin'ny fizarana farany andininy fahatelo anao izy ny Romanina toko 5 andininy fahatelo andao aloha ataontsika andininy faharoa zafady amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'ny alalany koa no efa nahazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao ka diaoko isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitran'Andriamanitra ary tsy zany ihany aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana fa tsara-panahy voazahatoetra ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra tareo zany zany ny fiainana kristianina dia oka zany tsika tsy menimenina raha ohatra ka mba mitranga koa ny zava-manahirana eo fiainantsika be dia be ny zavatra manahirana eo fiainantsika ihany fa zany no anefeniny tompo antsika olona ary zany koa no ampandrosoantsika ny fiangonana ampandrosoantsika ny hafa zany zany zava-manahirana samihafa lalovan'ny fiainantsika zany zany ny karemy ny atsika protestanta sady manazava aina ahako tsy hoe didy ataon'ny rafitra akory mba hifady hanintsika fa tsika réformé dia hoe malalaka tsara tsika saingy amin'ny fotoana karemy tahaka izao dia fotoana mahalala tsika hoe fotoana tokony hitodiana bebe kokoa amin'Andriamanitra zao ka tsy dia ny fanaranam-po ny fifaliana sy ny rehetra no atao tsy ny hafaly ny tenantsika ihany izy fa ny hafaly namana ihany koa dia ny ampandroso azy ahoana ny ampandroso azy ahoana ny ampiorina azy zany no ataontsika amin'ny maha kristianina atsika dia mila mahazaka fahoriana amin'ny maha kristianina ny olona hafa moa zany tsy mahalala dia ozy hoe maninonareo mijaly any nefa Kristy ay zany Jesosy nareo zany nareo nefa mijaly any nefa kristianina nareo tsy fantany manko fa anankiray amin'ny fiainana kristianina zany fa rehefa nanontany mpiandra manao hoe inona moa no azonay zany fa zay fa nanaraka anao tsy hoe nahazo taninareo izy azo tranonareo raha lasa nabavy ary fanampon'izany dia fa nianjehana zany no izy ka zany ny fiainana kristianina dia mahereza ry havana malala karemy zao fotoana hitodiana amin'Andriamanitra hieritreretana ny amin'Andriamanitra hamakina ny tenin'Andriamanitra hibebahana atserovana tena fa mpanota ny tena fa tsy hoe atserovana hoe mpanota ranona ry anina tsy mety ny ataony fa atserovantsika tena fa mpanotsika zay ny fahatelo dia ny fahefatra zany dia ahoana narosy iaino ny soratra masina dia haintsika tsenjery fa aloha vakina ihany ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy 220 haintsika tsenjery tsara io fa vakintsika ihany Timoty faharoa toko fahatelo andininy 220 efa haintsika tsenjery zany kanefany aloha vakina ihany Timoty faharoa toko fahatelo andininy 220 ahoana mivoalaza ao ina ny lazainy ao ary
andininy fahinana amby folo misy timoty baibolinareo a misy daoly timoty faharotoko fahatelo andininy fahinana amby folo amin'ny anaran'i jesosy manao hoe zay soratra rehetra nomeny mitsindry marin'Andriamanitra dia mahasokoa ho fampianarana fandresen-dahatra ho fantsiana zay diso ho fitezana amin'ny fahamarinana dia mahazo mitoy eo moa zany mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Ny soratra masina dia voasoratra mba ho fianarana ho antsika. Soratra masina io zany tsy hoe soratana io mba ho atao haingo latabatra, tsy hoe soratana io mba hianarantsika fotsiny, hianarantsika tsenjery. Dia mahay soratra masina zay atao ve hoe hainareo zany ny andininy fahazoa amin'ny soratra masina. Soratra masina dia natao ho fianarana. Nisy ny ratsony hoe outil didaktika any amin'ny toeram-pahamarana ireny, toeram-pianarana samihafa, misy karazana fitaovana fampianarana. Fa ambony noho izany ny soratra masina. Ny soratra masina no natao hampiorina antsika amin'ny finoana, ny soratra masina no mitary-dalana antsika hoe aiza ny lalakale. Dia fa haitsika moa tsenjery ny Salamy 119:115, 105, 119:105. Fa nilony tongotra sy fanazavana lalako ny teninao, izy no mitarika antsika hoe ary ny lalana, ary iny tsy azo ale, ary mazava amintsika io. Amintsika tsara io nge mazava tsara amintsika io fa dre mody adala fotsiny dia manao an'izy ihany. Fa mazava tsara ao amin'ny soratra masina hoe reto ny tsy azo ale, reto ny tsy atao, tiano azo atao. Androany zany zao ny azo atao dia tsy hoe satria matanjaka ny finoanao dia tsy miraharaha ny hafa ianao. Nareo ny tialemy ihany ny finoanareoko, nareo tsy mbola miorona tsara nareo. Zay moa ny fitenin'ny olona sasany rehefa namary teny izy, nareo tsy miorona tsara nareo, zay efa ao tsara tsindretra. Tsia fa mitady koa zay ahasoa ny hafa. Dia ny soratra masina no mampianatra antsika an'izany. Ary rehefa miresaka hoe soratra masina ianao ny soratra dia ny teny vahintsika moa zany io amin'ny ankapobeny dia averikely fotsiny ny teny hoe grafo. Teny hoe grafo dikany tsy hoe manoratra fotsiny fa manao karazana sokitra, manao karazana sokitra reny, zany hoe soratra mivaingana na soratra voalalinina amin'ny alalan'ny hazona ny vato izany. Ka rehefa miresaka hoe soratra masina zany mampianatra dia soratra masina zany mampiraikitra ao am-pontsika ny zavatra tsara. Inona avy ny zavatra tsara? Zavatra tsara misy zavatra anankitelo resahan'ny Romanina 5:5 moa zany dia amby folo azafady ao anatin'ny antsoina hoe zavatra tsara ao. Inona avy ny resahany? Dao tsika hijery kely azy aloha. Fa zay voasoratra fa iny dia nosoratana ho fianarantsika ananatsika inona io. Inona avy le ananatsika? Ao vakio tsara aloha, ao aloha nareo Romanina 5 tsy ajanoko tera tsy mamaky tsara nareo. Romanina 5:12 andininy faefatra. Ndao tsika miara mamaky azy ary. Zay rehetra voasoratra fa iny dia nosoratana ho antsika fianarantsika hananatsika voalohany fanantenana, faharoa faharetana, fahatelo ny finoana. Zay reo mila manana an'ireo tsika. Ny fiononana azafady fa tsy finoana moa zany fa fiononana io. Inona avy reo? Ny hoe karazana ny faharetana, ny fanantenana, ny finoana. Fa anankiray no resantsika amin'ireo dia ny antsoina hoe fanantenana. Fa ny sisa moa zany dia azonareo alalinina. Mila manana an'izany tsika. Zany no ianarantsika amin'ny soratra masina, ianarantsika fanantenana. Ny atao hoe manana fanantenana ny dikany arabaka teny eo amin'ny soratra masina dia hoe manipitady makany aloha. Manipitady makany aloha zay ny dikany. Zany hoe alaina ny tady anankiray ianao mbola aty aoriana aty dia atsipy any aloha any ny tady. Sahala amin'ireny ataon'ireny le alpiniste sy ny rehetra ireny. Atsipy ny tady dia avy eo manaraka an'iny tady iny ianao. Zay le hoe manantena nge. Zany hoe manana ianao zavatra efa lasa ny aloha any. Ka ny atao hoe manana fanantenana zany dia zay. Fa ny faharoa, ny atao hoe manana fanantenana dia avy amin'ny teny hoe manakaiky any. Manakaiky any. Manakaiky any Kristy tsika. Mila manakaiky an'Andriamanitra ary zany ny kare mitompo. Ny fanakekezana an'Andriamanitra. Mila akaiky n'Andriamanitra. Araka ny teny soratra masina hoe ny eo akaikinao no mahatsara. Dia zany no fiainana kristianina ry havako malala. Dia tsika averintsika ireo zavatra tokony iainana anankitelo anankiefatra ireo daharo. Maherina kely tsika. Ny fahaiza miaina amin'ny finoana zany dia
mahay mitondra ny malemy. Faharoa, mitady izay azo ny namana. Fahatelo, mampiatra ny ohatra ny omeny Kristy ny amin'ny fijaliana. Ary fahaefatra, mianatra sy miaina ny soratra masina. Mandehana ry isika ka mba manaova toy izany koa. Amen. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika teo ry havana, dia miaiky isika fa tsy tanteraka, koa andeha araka angataka famelana eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa miato ny mpitarika ao anatin'ny vavaka, ny fiangonana mamaly eo, Tompo enoa ny vavakahy. Rehefa miato ny mpitarika ao anatin'ny vavaka, ny fiangonana mamaly hoe Tompo enoa ny vavakahy. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, nambara taminay teo ny sitraponao. Nahatsapa nefa izahay fa tsy nahatanteraka izany, koa indreto manantona anao amin'ny fanetrehetena, mivaly sy mifona aminao. Ry Tompo, nanota taminao, tamin'ny namanay, tamin'ny firenena, ary tamin'ny tenanay izahay. Diovo ny fonay, omendrika anao, ary avozo ny fanahy ao anatinay. Ry Tompo, tsy mahay manaja ny tontolo manodidina anay izahay, tsy nandeha tamin'ny fahamarinanao, fa ny tiana ihany no nataonay. Ry Tompo, misaotra anao izahay, fa fantatray fa mpamindra fo sy mpamela heloka ianao. Koraisinay amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ny famelanao ny helokay, noho ny anaran'i Jesosy Kristy, mpamindra fo aminay ry Tompo. Amen. Raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana, eo am-pitsanganana ry havana ny teny famelan-keloka izay atolotry ny Tompo atsika. Hoy ny soratra masina, fa fony tsy mbola nanan-kery isika, dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Ary Jesosy noho ny nahita ny finoan'ireo dia nanao hoe anaka voavelany elokao. Amen. Izay voavelany elo sy voasara ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen.
rahantsika manona ry havana ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijara nanapaka Pônty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy to, avy any ny haviny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ry havana. Ao anatin'ny asa vavolombelona isika izao dia ny fotoanan'ny batisa. Iakaran'ny mpanompon'Andriamanitra izay hanolotra ny zanany ho amin'ny sakramentan'ny batisa, ny ra 577 ny andinin'ny voalohany sy ny fahatelo no iraintsika. Tompo fifaliana ny mandray nreto tsika reto izay manavao ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentany batisa. Koako enotsika ny soratra masina anorenan'ny fiangonana fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-tany ety an-tany. Ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azo amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitarina izay rehetra nadidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko so aminao, mba amin'ny taranaka mandimby ianao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby ianao aho. Tao amin'ny koa namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo, dia tamin'ny famorana Kristy. Fa niaran'ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana Kristy Jesosy, fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy, dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika, na andevy na tsy andevy, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Io zany ny ray aman-dreny niteraka dia misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ka teo ka ambaranareo mazava izany ho renin'ny fiangonana manontolo. Andriamanitra raha teo efa mandre izany. Ndao ary.
ren'andriamanitra ny fanekena nataonao teo zany matoky azy hanampy anareo amin'izany andraikitra masina ny ekenareo zany izy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemeny. Tsika fiangonana riavana dia tompona andraikitra mivantana amin'izay rehetra noraisintsika tamin'ny alalan'ny sakramenta batisa ka dia aoka hitsangansika hivavaka sy hanatrika izany batisa izany hivavaka isika. Andriamanitra raitsy toa tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay zao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentan'ny batisa. Ko mitalao aminao zay raha io manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina anome hery ny asa tanterahana eto ampanaovan'izao batisa zao. Fa rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo. Mba ho famantarana ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy anie izao. Ary ty zaza tao batisa ty anie ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Ampitafiano zanakao izy, ampiraiso endrika aminy no ny asan'ny fanahinao masina, mitarika azy sanandro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Misandratra arivo lovasoa miranto. Misandratra arivo lovasoa miranto. Manao batisanao aho. Ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao any ny Tompo. Amen. Favaka sika tompoko. Faly misaotra anao zay Tompo. Fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto. Miombonainao amin'i Jesosy Kristy zao ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Angatanay fiangonana dia nitehirizanao an'ity zazy ity eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka azahoany manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataony ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonanao amin'ny fitezana ity zaza ity. Ka tahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany. Amen. Zao ny teny famezatoky avy amin'ny Tompo, anaka, aza matahotra hoy ny Tompo fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay anao. Ary zahay fiangonana aminareo mivady entoka tezahoan'ny Tompontsika ity zazy ity. Amen. Azo mipetraka tsika ao amin'ny rakitra ny batisitsika dia mandroso rak'izany. Feon-java-maneno. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika tratro izao alady karemy izao sika. Hitantsika amin'izao fa karemy ny andro satria ny iova volomparasy ny loko liturjika. Izany no filazana azy moa izany. Dia miarabantsika tratry ny karemy tompoko. Tsy dia misy resaka betsaka ho atao fa fampianarana no atao. Inona moa no dikan'ny teny hoe karemy? Ny dikan'ny teny hoe karemy dia fahefapolo. Izay ny dikany fahefapolo. Fahefapolo izany teny latina moa no nakanan'izy io tsy tena hitantsika mivantana textuel moa zany ao anatin'ny baiboly izy fa ny teny latina hoe quadragesima io moa tsy tenitsika dia sara misambyredika eto daholo tsika rehetra. Dia io zany na hoe fahefapolo ny dikany mampatsiaro zany ny efapolo andro zay nakana fanahin' Jesosy Kristy sy nitokanany. Tsy nihinana tsy nisotro ny efapolo andro efapolo alina i Jesosy. Dia atserovana ihany koa zany ny lalan'ny azy fijaliana io. Fotoana zany fanomanana ara-panahy, fanomanam-panahy hiatrika ny Pasika ny
karemy fa fotoana koa tserovana fa ho antsika réformé moa zany ny samy hafa kely amin'ny katolika tsika ny avantsika katolika na ny anglikana na ny taka zany any amin'zareo a dia ny rafitra mihitsy fandaminana mihitsy a rafitra didy ny karemy rehefa amin'ny karemy tsy mihinan-kena dia mialafo zao ny atody tanareo fa mialafo zao ny atody manomboka amin'ny terinandro ty dia ho lafo io atody io a ampiakatra ny vidin'ny atody ny olona ny atody sy ny trondro sahala misarotra be zany mividy an'ireny zao fa lafo be izy zao satria ny akamaroan'ny avantsika raha katolika izy a dia tsy mihinan-kena mihitsy fa na atody na trondro na zavatra hafa fa tsy takizay aty amintsika protestanta dia malalaka tsara ankahalalana sy antsitrapo tanteraka no anaovana fivadikanina raha ifady anyntsika raha teo fa ny tena zava-dehibe dia hoe tena antsitrapo koa no anaovantsika etsika fietsika toetra tena manakaiky an' jesosy kristy manakaiky an'andriamanitra dia miezaka tsika tsy hoe ezaka ataontsika koa rehefa amin'izay no resako zay dia am'izay tsika dia tena mifantoka kokoa amin'ny vavaka amin'ny fibebahana amin'ny fahatserovatena samy hafa mba ho anakaiky ny tompontsika mba eo akaiky ny tompo mandrakarivotsika mba tsy ala amin'ny sitrapon'andriamanitra tsika maria kely fa tia amintsika protestanta moa zany a dia misy an'le teny hoe sola gracia gratia sola gratia dia hoe fahasoavana irery ihany tsy hoe manao fivadikanitsika mba ho vonjeny tsy hoe miasatsika mba hahazo famonjeny fa tena miaina eo akaiky n'andriamanitra tsika mandritra ny zao karemy zao a sy amin'ny androm-piainantsika rehetra antsitrapo a tsy terena satria fantatsika fa efa voavonitsika ary mila zany akaiky n'andriamanitra zany tsika araka ny teny soratra masina manao hoe ny eo akaikinao no mahatsara dia zay zany lizika ny karemy aty amintsika zany tsy didy ofisialy a mandrara ny fihinanana hena na fihinanakanina fa fampianarana sy fitezana hahatonga atsika anam-potoana koa heritreritra tsara mandiny tena tsara mba ho akaiky n'andriamanitra raha andava ny fiainantsika tsy analavitra ny sitrapon'andriamanitra tsika fa dia ahatsiaro manakariva ny maha-kristiana atsika ka dia fotoana zany a fandinihan-tena ny karemy finoana fandinihan-tena fa tsy fandiniana ny hafa kory tsy fandiniana ny hafa mandinika ny hafa dia rano rehefa nandinika anao a dia hitako fa be tsara velatsia ianao rehefa nandinika anao a dia hitako fa zao ianao raha hitako fa nandinika anao dia zao ianao dia amin'izany zany tsika no fampiaraba dia zao ny araba ataontsika zany hoe rehefa nodinihako ny tenako dia ho aminao ny fiadanana azonareo tsara kama le izy rehefa nydinihako ny tenako dia ho aminao ny fiadanana fa tsy hoe rehefa nydinihako ianao dia tsy ho aminao ny fiadanana fa rehefa nydinihako ny tenako dia ho aminao ny fiadanana ndao ary fa dinihako ny tenako dia ho aminao ny fiadanana afa mihitsy lisa ty zay a rehefa nydinihako ny tenako alefa miaraka dontsika rehefa nydinihako ny tenako dia ho aminao ny fiadanana zay mantsy rehefa mandiny tenitsika dia tia ny hafa dia manan-javatra tsara omena ny hafa fa rehefa mandinika ny hafa tsika dia tsy te herika azy zay dia mahery zary afaka malala tompony ombantsika lalandava zay zany amin'ny fiarabana fa dia tonga amin'ny raharahan'ny fiangonantsika zao mialohan'ny anambarana ny raharam-piangonana ry havana dia anatanteraka vavaka fangatana isika iombona mivavaka isika ry havana ry tompo tianay eo misaotrany amin'izao fotoana zay omenao anay izao ahafahanay mangataka eo anatrehanao saotranao izahay fa ianao dia manome anay ampaham-potoana entina manona ny fangatahanay rehetra eo anatrehanao ny angatahanay aminao ry tompo teny mba amelanao anay mba ho tena zanakao tokoa raiso izahay
raiso ny tenanay, raiso ny momba anay manontolo eo ampelatananao. Fa rehefa eo ampelatananao ny aminay dia milamina sy mirindra ny fiainanay, ary manana ny zavatra rehetra izahay, manana anao Andriamanitra. Petraka eo ampelatananao ny fiangonanay FJKM. Ianao Jesosy Kristy no ampiroborobo ny asa fitoriana filazantsara izay tanterana eo anivon'ny fiangonanao. Ianao nanolo-tsaina ny tompona andraikitra isanambaratongany, ary ianao no ampahery azy ireny. Petraka eo ampelatananao manokana Tompo, ny amin'izao fitandremana misy anay izao. Ianao no ampahery ny tsirairay avy, ao ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny ankohonany. Tahaka ny efa nombanao azy tamin'izay fotoana ela izay, mbola irinay Tompo, ombanao sy tantananao an'izany ray aman-dreninay izany, ahafahany manatanteraka ny asa fanompoana izay fanetsonao azy. Omeo hery izy, omeo tanjaka, omeo fahasalamana manoloana ny aretiny, dia ianao no anasitrana azy ary anome hery sy tanjaka ho azy. Tompo, petraka eo ampelatananao ihany koa ny tompona andraikitra, ny birao am-piangonana, ny komity, eo ihany koa ny birao ny sampana. Ianao Andriamanitra no ampahery ny tsirairay avy, ahafahany mihevitra an'izay ampandrosoana ny asa fitoriana filazantsara eto anivon'ny fiangonana. Eo ny kristiany ny sambatan'olona. Ianao Jesosy Kristy dia miantso anay ho amin'ny fandinihan-tena ao anatin'izao karema izao. Dia ianao Jesosy Kristy no ampitodika anay marina aminao, ahafahanay mibebaka sy ahafahanay miala amin'ny ratsy rehetra. Ka tena hanantona anao tokoa izahay amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka. Kehitriny izahay dia mivavaka ho an'ny firenenay, i Madagasikara. Petraka eo ampelatananao reo traboana, vokatry ny loza izay nandalo teto amin'ny firenenay. Ianao Jesosy Kristy no ampahery azy ireny, ianao no ampitraka azy ireny tsy hitanondrika fa hibanjina anao. Ankehitriny ihany koa izahay dia manana ny etaetam-ponay tsirairay avy tianay hoentiny eo anatrehanao, dia meno anay ao anatin'izao vavaka mangina izao. Tompo tsara, izany no vavaka izay mipololotra avy aty am-ponay. Mba raiso ho eo anatrehanao. Ianao ilay mpihaino vavaka no amaly ny vavakay. Ary ny vavakay dia ampiarahanay amin'ilay vavaka na ampianaranao ny mpianatrao fa izay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay nio ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay anambarana ny raharaham-piangonana isika ry havana. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, ary manonona ny fiadanany ho amintsika rehetra. Miarahaba koa amin'izao fiandohan'ny karema izao. Toy izao ny raharaha eto anivon'ny fiangonantsika. Raharaha avy any ivelany, avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana, fiantsoana komity lehibe. Araka ny tetik'andro ny synodam-paritany Antananarivo andrefana, dia antsoina ny mpitandrina na katekista délégué miaraka amin'ny solotena roa isam-piangonana ho tonga amin'ny fivorian'ny komity lehibe izay atao ao amin'ny FJKM mahampifanantenana ny talata fa 17 volana marsa ho avy izao, manomboka amin'ny 9 ora sasany maraina. Taratasy avy amin'ny sampana vokovoko manga synodam-paritany Antananarivo andrefana. Araka ny tetik'andro eo anivon'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana, dia fifaliana ho an'ny birao ny sampana vokovoko manga no miantso
ny mpikambana vokovoko manga rehetra isam-pitandremana hiatrika ny taombaovao sy famoahana ho mpiandraikitra rantsana efatra eto anivony synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Izany dia ho tanterana ny sabotsy faha-20 volana febroary ao amin'ny FJKM Ambohidroa Tehiroka manomboka amin'ny 9 ora sy sasany. Amin'ny fotoana io no hiara-bantsika ny tonia sy ny birao fobe ary ny birao ny synodam-paritany SPA 10 sy ireo mpandrindra rantsana efatra noho ny amin'ny nahatratrarana ny amin'ny taona vaovao ka oka samy hiomana amin'ny fiarabana ny isaky ny fitandremana. Ny talata fahatelon'ny volana marsa taona 2022 dia isy ny mpihevi-drara sy ny komity lehibe eo anivon'ny sampana vokovoko manga SPA 10 izay atao eto amin'ny fiangonantsika FJKM Salema Vaovao ka manomboka amin'ny 9 ora maraina ny mpihevi-drara ary amin'ny 10 ora maraina kosa ny komity lehibe. Dia miantso solotena roa isam-pitandremana mba ho tonga amin'ny fotoana io. Dia manafatra moa izy azadino ny adidy ny synodam-paritany, adidy sosialy ivitoeram-piainona vokatra. Dia mampatsiahy ihany koa ny isaky ny rantsana efatra ampandrosoana ny asan'ny tompo. Dia isy moa ny fiaraha-misakafo amin'ny fotoana io fandraisana anjara 2 arivo ariary dia efa hiomana amin'izany ny sampana vokovoko manga eto an-toerana amin'ny fandraisana ny vahiny. Fahatelo taratasy avy amin'ny sampana mpanazava stily FJKM Ambonina-Pamarinana Fivondronana Faha-7 ny sampana mpanazava stily eo amin'ny fiangonana Tranovato FJKM Ambonina-Pamarinana Fivondronana Faha-7 dia anatanteraka fampisehoana rindran-kira iarahana amin'ny antoko-pihira ny koraita izay atao ao amin'ny efitrano Avory ny alahady 15 ny volana marsa manomboka amin'ny 3 ora folakandro. Izy ireo moa dia nangataka ny ametrahana ny afisy mahakasika io fampisehoana io izay apetrakintsika ao amin'ny tabilao izany. Dia manasa antsika rehetra koa izany izy amin'ny fanotronana amin'izany fampisehoana izany. Toy izao kosa ny raharaha ato anatiny. Anio alahady 12 ny volana febroary dia anatanteraka fiampiarabana taombaovao ny fikambanan'ny mpampianatra sy ny mpanabe sy ny eo anivony mpiasan'ny fahasalamana ihany koa. Samy anatanteraka an'izany izy ireo aorianany fanompoam-pivavahana faharoa. Dia amin'ity anio ity koa moa izany isika no mamarana ny fampiarabana ny taombaovao fa efa manomboka miditra amin'ny karemy isika izao. Ny raharaha faharoa dia raharaha eo anivon'ny komity ny fanorenana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tanteraka soamantsara ny takariva mahafinaritra izay nitanterahana tamin'ny zoma 17 ny volana febroary lasa teo. Toy izao ny vokatra voaray rehefa nielan'ny fandaniana samihafa. Nahatratra 950 sy 5 alina sy 3 hetsy ary 2 tapitrisa ariary. Izany hoe 2 351 600 ariary na 11 758 francs. Dia misaotra antsika mpianakavy finoana rehetra tamin'ny fiombonana tamin'ny fanatanterahana an'iny. Ny asa moa mitohy fa tsy hoe mijanona hatreo dia manentana antsika hatrany ny amin'ny asa mbola ho avy indray izay ho avy eto ihany ny fanentanana antsika fa ny hamantarana antsika hoe fiangonana velona sy miasa dia miasa ny tompo dia miasa hatrany isika amin'izany. Raha manaraka dia avy amin'ny SLK. Ho tanterahana ny alahady 12 ny volana febroary amin'ny 2 ora sasany tolakandro eto amin'ny fiangonana Salema Vaovao 67 hectare ny fanompoam-pivavahana fanokafana ny cœur d'homme. Ataondreo SLK ireo dia miantso ny mpikambana SLK rehetra ary miantso antsika lehilahy rehetra izay mbola tsy ao anatin'ny fikambanana ka manan-talenta sy maniry hiombona amin'izany zavatra homanin'ny SLK izany. Dia tongava anio hariva amin'ny 2 ora sasany. Miantso ny lehilahy rehetra izany. Ny ray aman-dren'ny mpitandrina eto an-toerana moa no hitarika anareo amin'izany
fanompompivavahana fanokafana izany koa dia manantena ny fahatongavantsika maro. Avy amin'ny SK 4 EFK manao fanentanana izy ireo ny amin'ny fanombohan'ny zomba salema indray dia miantso ireo rehetra mpanao zomba zany fa mitoy indray ny zomba salema isaky ny sabotsy amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora. Tsy ho azy ihany fa ho an'izay manam-panondriana ny hanao izany dia mbola manantena antsika zany isaky ny sabotsy amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ora. Tsy misy ny vola aloha fa fanahy fahafozana no atolotritsika zany. Dia hoy moa zareo hoe ndao are, ndao hitaizany vatana, koa dia miantso antsika fa fitazam-batana zany io zomba io. Raha manaraka dia rakim-pahasoavana. Rakim-pahasoavana isaotran' Jehovah lalandava aho ho eo ambavaky mandrakariva ny fiderana azy. Salamo 4:1. Manolotra rakim-pahasoavana 7 alina ariary ho an'ny mpitandrina ny 4 alina ariary ary asa fanorenana ny 4 alina ariary. Dia mangataka vavaka ho an'ny ankonana sy ny fahasalamana ho an'ny zaza. Farany fararakitra. Ny fianakavian'ny tompoko Lara Kotomalala Gilbert dia misaotra amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Salema vaovao 67 hektara tamin'ny fankahirezana ny fianakaviana ary manolotra fararakitra 2 alina ariary. Dia toy izay ny raha eto anivon'ny fiangonantsika dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny asa rehetra. Hanavao ny fanoloran-tenantsika isika ry havana amin'ny alalan'ny rakitra. Mandritra ny fotoanan-rakitra dia manao ny anjara hirany ny atoko-bihira. Tsarovy ry havana fa ny mpanome am-pifaliana no tian'Andriamanitra dia miroso ary isika.
vahoaka hitsangana ny fiangonana hanolotra ny rakitra isika amin'ny alalan'ny hira izay efa voalahatra. Pitsanganana ihany nanaovantsika ny hira voalahatra farany mialohan'ny tsodrano. Raiso amin'ny finoana ry havana ny tsodrano izay atolotry ny tompo anareo. Hitahanao ane ny tompo ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane ny tompo ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ane ny tompo ka hanome anao fiadanana. Amen. Mahazo toerana ry havana, apetrao eo amin'ny tompo ny fiainantsika. Teo an'Andriamanitra irerainany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Fampatsiahivana ry havana, ampatsiahivana isika rehetra fa amin'ny sabotsy ho avy izao ny fiheveran-draharaha sy ny akatoka tahaka ny efa fataontsika isaky ny asabotsy farany amin'ny volana, dia antsoina araka izany ny mpihevitra-raha rehetra anatanteraka ny zara fanompony ary ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra samy ho tonga hanomam-panahy mialohana ny hiatrehana ny fanasan'ny tompo. Dia mirary soa ry havana, samy tahin'Andriamanitra.
Tu es bon.